Notokanana androany ny vaovaon'ny komina tsy afa-javona. Manentana ny tanora hiditra amin'ny fandraharahana ny JCI. Miano tantsaha ny fikambanana réseaux sociaux. Efa manomboka ny famorana faobe amin'izao vanim-potoana ny ririn'izao. Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Ialana tsiny ety ampiandohana sady ny fahatarana noho ny olana teo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao kosa naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV izay mandeha mivantana amin'ny KOLO FM. Manohy ny andraikitra napetraka tamin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Hita taratra trany izany amin'ireo asa atao na eto an-toerana na any amin'ireo faritra faran'izay alavitra. Fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny Tojo Ramboatina. Notokanana androany Braony komuna tsy afa-javona. Nanatranitra ny praiminisitra lefitra Juin androany ny fampirofo mitohaka amin'ny tenda amin'ny fitantanana tsara ny volam-panjakana ho amin'ny tombotsoam-bahoaka marina ny fotodrafitrasa tahaka izao natolotra ny vahoaka ny tsy afa-javona izao. Pirofo izy fanade ambanivohitra lavitra zaty dia misy olona azo antoka amin'ny fitantanana tsara ka nahavitana ity vaovao ny komuna ity rehefa simba ny rivodozany teo aloha. Satria na inona finiavanay tianao asa fampandrosoana ka ny tompon'andraikitra ty fotony any tsy mahatsapa fa anjarany no mitatana any volam-panjakana an'izay finiavana avy aty fotony izay. Momba izay fitantanana ny volam-panjakana izay ihany napatsihivin'ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita avy amin'ny faritra iny fa ny parlemanta no manapaka izany dia nanitsy kosa ny filazany fa mitantana volabe mihoatra ny hafa ny ministera tantaniny. Tena nambara ny praiminisitra lefitra Juin fa tsy atsasaky ny vola tantaniny raha mihoatra amin'ny tambarany tamin'ny ministera roa no hiasana amin'izao fotoana izao. Nandritra izao lanonan'izao ihany koa no nanolorany marim-poninahitra ny chef ZAP teo aloha naneho ny hafalian'ny vahoaka sy ny saotra ny praiminisitra lefitra kosa ny ben'ny tanàna ny tsy afa-javona no izao fanolorana izao fotodrafitrasa izao. Naneho ny heviny mahakasika ny raharaha politika misy eto amin'ny firenena ny antoko farimbina ho an'i Madagasikara vaovao anio hariva. Arahitsika ny andindininy miaraka amin'ny nalisosombiny aina. Mampifanditra ny fifidianana filoha am-pirenena ka mety hiteraka ady eo amin'ny samy malagasy izany hoy ny filoha nasionaly ny antoko farimbina ho an'i Madagasikara vaovao. Noho izany, tokony ny fifidianana solombavam-bahoaka no mandeha aloha ahafahan'ny vahoaka manana safidy malalaka ka hifidy izay olona nitendreny mba hisolo tena azy ary hitondra ny filany eny amin'ny filoha am-pirenena. Ny harem-pirenen'i Madagasikara ihany dia afaka mamonjy ny toe-karen'ny nosy ary tsy mankasitraka ny baiko avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ity antoko politika ity. Nanome ny heviny kosa mahakasika ny filatsahan'ireo kandida telo dia i Ramatoa Laura Valmanana, Didier Ratsiraka ary Andry Rajoelina ny filohan'ny farimbina ka nilaza fa matoa namoaky ny fanapa-kevitra mahakasika ny fankatoavana ny filantsahan'izy telo mianaka iny ny tribonaly manokana misahana ny fifidianana dia tokony hankatoa izany ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny mahatany maleo tena ny Madagasikara. Eo andalam-panatsarana ny fampianarana ny ONS ampefiloha amin'izao fotoana izao. Anisan'ny ezaka kendrena ny fanatanterahina ilay fidirana ao anatin'ny rafitra LMD sy ny fahazoana ny accréditation ho an'ity toeram-pampianarana ambony miankina amin'ny fanjakana ity. Nisy ny lanonana famaranana ny fankalazana ny 70 taona ny ONS ampefiloha omaly. Hiditra amin'ny rafim-pampianarana LMD ny ONS ampefiloha. Nisy ny fitokanana ny fanitarana ny toeram-pampianarana ambony ity izay ezaka ao anatin'ny fijerana amin'ny rafitra LMD. Efa nahazo ny habilitation avy ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana sientifika ka miandry ny accréditation izy amin'izao fotoana izao. Nanatrika izany famarana ny fankalazana ny 70 taona ny École Normale Supérieure Etsapefilo ny filohan'ny université vaovao Ramanuel Panja Omaly. Nanamarika ny lanonana omaly ihany koa ny fanomezana fankasitrahana ireo mpiasa misy 20 teo anivon'ny ENS Ampefilo ampiditra ny kafarany amin'ny teknolojia ao anatin'ny lalam-piofanana ihany koa ny ENS Ampefilo manomboka izao. Rehefa akaiky ny fety dia toa mangasiasy ireo olona sahirana, indrindra moa fa ireo zaza sy ankizy. Soa ihany anefa fa mbola misy pia izy ireny. Tahaka izany ity fianakaviana iray izay manampy ireo sahirana isaky ny asaramanitra. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. Andro vitsivitsy sisa dia hikatona indray ny fetin'ny fahaleovantena. Miandry sady ireo kolonga ny azo arendrina ka mba hitovy amin'ireo namany rehetra. Tahaka izany ihany koa ireto ankizy sendranay. Dia azo akanjo. Soa ihany anefa fa mbola misy ireo tsara sitrapo toy ny taranaka Ramahery sans Rufin. Raha ireo be antitra no notsinjovin'izy ireo tamin'ny voalohan'ny taona
dia sahirana miisa 7 tao amin'ny toerana fitaizana zazakambody tao Tsiadana sy zaza miisa 700 hafa tao amin'ny fokotanina Kadivory talata matindray no nizarany fanomezana androany. Marianne zany fa ny tena antonona valiny tietsika ty dia izy ty zany dia efa zavatra efa fatao amin'ny papanay. Izy ataony papanay dia manao zoetsika zao zany hoe ny tony zany dia mizara zavatra ho an'ny zokolona. Ary rehefa tonga amin'izay no fitaovana tsaramanitra ohatran'ny hoe teknika izy dia tonga amin'izay izy mizara zavatra ho an'ny ankizy. Ka tonga zao ny fotoanan'ny tsaramanitra dia tonga zany izay taranany manome zavatra ho an'ny ankizy eto Kadivory. Ny hetsika dia misy foana ny hetsika ka ny hetsika dia misy foana. Satria izy ty zany tsy nadranotsika teto amin'ny fahasalamanta fa nisy ihany koa tena ambanina Katso eny Tsiadana. Misy orphelinat zany tena toerana teny ihany koa dia koa zay no nanome zavatra maro any ankizy teny. Fanentanana ny tanora hitodika amin'ny fandraharahana. Izay ny lohahevitry ny Success Gate andian'ny faharoa tetikasan'ny Jeune Chambre Internationale. Androany dia nisy ny atrikasa no tanterahina tetsy amin'ny tranobe ny varotra Analakely. Fanadihadiana Dina Andre Mampiatona. Hita ankehitriny fa tena sarotra ho an'ny tanora no mitady asa. Anisan'ny olana goavana ihany koa ny tsy fananan'ny tanora finiavana nangana zavatra iray. Noho ireo antony no nahatonga Paakevitra anao izao tetikasa Success Gate izao. Ny projet Success Gate zany amin'ity taona ity izy misy volet anankitelo think of your business zany hoe eritrereto ny business-nao. Ny projet faharoa build your business zany hoe atsangano ny business-nao dia ny fahatelo business bus zay bus de l'entrepreneuriat zany nitsonay anazy. Dia izy io zany nitanjona amin'ny projet roa fampahafantarana sy fanentanana ny tanora heritreritra ny hoaviny ary hitodika amin'ny resaka miditra amin'ny tontolon'ny fampandraharana na ny entrepreneuriat. Mizara teny mazava tsara moa ity tetikasa ity, ao ny atrikasa isam-bolana natao eny amin'ny toeram-pianarana rehetra eny, isy ihany koa ny fiara andendeha amin'ny lalana makany mahajanga iny ary anentana makasika indrindra ny tanora sy ny fandraharahana. Ary farany orona tsara fanadihadiana iray ampisehoana ireo zavatra rehetra azo trandrahana eto Madagasikara raha ny sehatry ny fandraharahana no lazaina. Mankalaza ny 570 taona ny FJKM Ziona fanantenana Ambatobe sy ny riampeo izay antoko-pihirana azo ny larana voalohany tamin'ny hira faneva amin'ny fankalazana. Fanampanazavana avy hatrany. Fiainana maha-kristianina vonona hiatrika ny trangam-piainana miseho eo aminy, izay ny tanjon'ny tompon'andraikitra ny riampeo Ambatobe. Nandritra ny 570 taona dia nitaiza ireo mpikambana atao anatin'ny hetsika ara-sosialy, ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina. Nahita tombony amin'izany tahiny. Ny fandrindrana ny andraikitra aloha efa zavatra efa nianarana tsikelikely tao tsy tonga dia hoe zavatra indray mandeha izy fa zany hoe voninahitra Andriamanitra lehibe mihitsy no zany hoe voarindra foana zany ny zavatra rehetrarehetra atao ary men'Andriamanitra fotoana foana ianao ny fanompony rehefa manaiky anatanteraka. Fitaizana tanora amin'ny ankapobeny izy tsy mora fa dia zahana arak'izay azo atao eo fotsiny amin'ilay fanteneko ny aloha hoe fitaizana feno no ataonay eo dia. Fa ataoko ahoana no fijerin'ny loza anjon'ny fireneko. Izany lohahevitra mahafitina ny hevitry ny riampeo momba ny fiainam-pirenena. Ao anatin'ny fankalazana trano dia namoaka rakira manokana ity firenena ity ny riampeo Ambatobe. Misy ny fandraisan'ireo mpanan-kanto anjara tahaka ny Henri Ratsimbazafy, Rejara Manantoanina, Erenjila sy Elsie. Nay lohateny izy hoe ity fireneko ity hoentina indrindra izy io fitondranam-bavaka ny firenena ary ihany koa fanentanana ny olona hiara-dalàna aminay amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy ny fibebahana ho an'ny tanindrazana izay tsy tokony hijerevan'ny olona fotsiny hoe iza no ampangaina amin'ny fitondram-panjakana na ny amin'ny mpitondra fivavahana na ny olona hafa ihany koa fa mitaona ny olona mihitsy izay andiny tena hibebaka ho an'ny firenena ary ho an'ny isam-batan'olona ihany koa. Mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiarahamonina ny riampeo Ambatobe, indrindra mandritra n'izao fankalazana ny 570 taonany izao. Ny antontanisa dia tantsa avokoa ny 700 malagasy. Izy ireo koa no miantoka ny toe-karena satria dia izy ireo no mamatsy ny volo fihinana, ny volo fanondrana ary ny volo ahodina. Izany indrindra no antom-pisian'ny fikambanana réseaux sociaux izay mihaino tantsaha. Androany dia nanatanteraka fivoriam-be teny amin'ny EASTA Ambatobe izy ireo. Fampiroboroboana ny eny ambanivohitra izay no tena tanjona kendreny ny fikambanana réseaux sociaux. Tsy vitan'ny fikambanana rera nefa izany fa iarahana amin'ny syndika ihany koa.
Iraisana ny tanjona dia ny fiarovana ny zon'ny tantsaha. Milaza ireo tantsaha mikambana ao amin'ny fikambanana fa afa-po tamin'ny fiarah-miasa. Ny zava-dehibe tsapako ohatra amin'ny dirana ivondron'ny fampandrosoanan'ny tantsaha mahasiatra ambony zany tamin'izay roa taona maherin'ny fikambanana tato amin'ny réseaux sociaux zay zany dia misy zavatra tena misongadiny misy zany aminay ao mahasiatra ambony ao satria taloha agnahy agnatin'ny fikambanana tsy mba sahy ny teny ao misehatra avolenta ohatra ny fanerana mpitondra fanjakana na ny mpamatsy vola misy amin'izay zavatra ohatra zany atao hoe misy famasiam-bola vola sain'ny fanjakana zay ampandehanana ny fampandrosoana ny tolom-banivohitra sy nahalalany agnahy taloha fa amin'izao fotoana izao zany dia fantatra hay zavatra io zavatra io ny tena ny tantsaha ro tena tompony satria haveriny dia misy tombontsoa ao aminay ny amin'ny fiantraikan'ny fikambanana ato amin'ny réseaux sociaux. Ankoatr'izay dia efa niezaka ny zarany traikefany tamin'ny mpiara-monina ihany koa ireo mpamokatra ireo. Raha ohatra zao anatin'ny mpikambanana fototra misy anahy dia misy mpikambana hatrany amin'ny 500 isany dia ireo mpikambana 500 isy ireo dia nizarana ireo traikefa izay azo taty. Ohatra ny traikefa azo taty zao dia tsy nisy tantsaha ny orina tamin'izany hoe ahoana tokoa ny fiarovana ny tombontsoa mahatantsaha dia taony nasinana zany hoe tatsika atao amin'ny réseaux sociaux ny anatan'izany hoe asa syndikaly mahatantsaha zany dia nampitany tany amin'izareo hoe izao tokoa ny asa fiarovana ny mombantsika ny fiainantsika amin'ny mahatantsahantsika atao anatin'ny réseaux sociaux. Tsaivina fa sahan'ity fikambanana ity avokoa rehefa asa famokarana eny ambanivohitra ka isan'izany ny fambolena, fiompiana ary ny jono. Mampiely baiboly nandritra ny 30 taona Andriamatora Kotomarika dia nanendry izay ho filohan'ny vaovao indray ny fikambanana Omaly fanampanazavana avy hatrany. Tetsy amin'ny FJKM Ambatomena Omaly Maraina no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha vaovaon'ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia ny pastora Hubert Rakotoarivony. Natrehana solotena mpanjakana, solotena mpiangonana, fikambanana kristianina sy ireo mpiara-miasa amin'ny fikambanana moa izany. Ankoatra ny mahampiandraikitra azy ao amin'ny fohy BFJKM dia efa niandraikitra ny ivotoeram-pirenena momba ny fanofanany amin'ny fitariana teny avoloha ihany koa ny tenany. Misy arak'izany ny heviny manoloana ny toedrara misy eto amin'ny firenena. Ny fiangonana, ny olon'ny fiangonana dia ao anatin'ny firenena. Ny fiangonana dia tsy nantsona hanao politika fa ny olom-piangonana dia ao anatin'ny firenena. Ary afaka mitondra ny anjara borikiny amin'ny alalan'ny fampanjariana, fihavanana, fahamarinana, rendrehetra ireny zany dia zavatra izay antsona ny olona izay mitonona ho kristianina mba hoentiny ao anatin'ny firenena, ao anatin'izao zavatra mitranga zao ka mba ho fitaratra, ho fanasina, ho fahazavana amin'ireny zavatra ireny izy. Ny fitambaran'izay mandeha tsikelikely mahatonga zavatra ngezabe izay manova ny firenena. Ny fanindrina indrindra ny fiatraikan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona mba tsy hifantoka amin'ny fampielezana ny asa soratra fotsiny fa mba hitaona amin'ny fanenany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakian'ny baiboly ka hitondra fanofana marina ho azy kosa ny tanjony eo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina tanteraka isika izao, fotoanan'ny asoavana ihany koa io vanim-potoana io, maro anefa ireo ray aman-dreny te hanao didipoitra ho an'ny zanany saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fahampiany hoenti-manana. Na izany aza dia mbola misy ihany koa ny tsara sitrapo mahasama nefa didy amin'ny mpiara-belona. Santionana amin'ireny ity didipoitra fahobe natao tetsy amin'ny fiangonana FJKM Masinandriana Ilafy. Mpiangona malala tanana avy eto amin'ny fiangonana ny tompona andraikitra amin'ny famorana fahobe. Mpitsabo tsara sitrapo kosa no niara-niasa tamin'izy ireo. Etsika efa saika fanao isan-taona eto amin'ny fiangonana ny toy izao ka andian'ny fahadimy ity natao androany ity. Izy ity moa zany efa atao anatin'ny 5 taona izay no misy foana isan-taona ary dia tsaroana koa hoe fanampiana an'ireo olona maro izay sahirana misy eo amin'ny fanatanterahana ny fikarakarana ny fahasalamana zanany amin'ny fotoana tahaka an'izao. Misy 400 ireo ankizy ny tapahana teto androany. Ankoatra ny fanaovana didipoitra maimaimpona dia mahazo fanomezana ihany koa izy ireo. Dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitany ny didipoitra maimaimpona nataonay teto amin'ny fiangonana FJKM Masinandriana zany niarahana tamin'ny mpitandrina eto toerana zany Vaovao Ivoana.
izay telo mianaka no mikarakara anazy ity fanao isa-taona izy ity moa zany ho fanampiana ny fanaony amin'ny asa sosialy izay atao eto am-piangonana. Manome tanana moa zany dia voalohany aloha Andriamanitra manome tanana satria raha tsisy anazy tsy afaka manao le asa. Faharoa zany moa dia dokotera, misy dokotera miara-miasa aminay zany izay fahatelo moa zany izay telo mianaka zany izay zany mikarakara an'le izy izay tsy hoe tsisy fikambanana na hoe olo-kafa zany. Afa-po ihany koa ny ray aman-drenin'ireo zazalahy natao asoavana. Andalam-panatsarana ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa ny CNFPPSH etsy Ampandrinomby. Sahiran'ireo mpiofana mitady ny asa sahaza azy ireo rehefa vita ny fianarany. Misy ny vahaolana hoentin'ny foibe mba hanatsarana izay sehatra izay. Zato ny mpiofana ary 7 ny mpanabe hita amin'ity toeram-piofanana ity etsy Ampandrinomby. Maharitra herintaona ny fiofanana ary ny 3 isan-kerinandro no manatrika izany izy ireo. Sarotra ho an'ireo mpiofana nefa no miditra amin'ny sehatry ny asa rehefa vita ny fianarana. Eo amin'ny sehatry ny asa zany rehefa vita ny fiofanana dia mbola manana kely fahasahiranana izay mampiditra an'ireo ankizy ireo na dia eo ary ny traikefa izay ananany amin'ny fampiofanana izay ratorony atao amin'ny fitoerana. Nefa tsy maravoravo tanana amin'izany izay satria eo araka ny lazaiko rehefa vita ny fiofanana dia manao stage izy ireo dia misy hatramin'izao zany misy ihany ireo entreprise izay mandray azy ireo miasa. Anisan'ny sensibilisation anay zany ireo ampifantarana an'ireny orinasa ireny fa na dia mana fahasembanana ireo ankizy ireo dia mahavita ihany ny asa izay tokony hampanaovina azy. Ny lalam-piofanana fandroan-tsakafo, ny fanjairana sy ny informatika no tena mahaliana an'ireo mpiofana indrindra ao amin'ity foibe ity. Mezaka hatrany ny tompony andraikitra mba hampiditra azy ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Ratification io zany efa vita signature ny convention internationale momba ny droit ny personne en situation de handicap fa mbola tsy ratifié. Dia misy projet zany zao izay azon'ny plateforme izay anatanteraka ny io processus io satria lavitresaka moa le izy dia anisany zany antony anankiray izay amin'ny projet io no ametraka an'izay lalàna ho an'ny droit ny personne en situation de handicap zay. Mahavita ny fianarana hatramin'ny farany ireo mpiofana ireto nefa vitsy anisy amin'izy ireo no tafiditra amin'ny sehatry ny asa na dia manana ny fahaizana momba izany aza. 710 mirahalahy no mandrafitra ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja basketball izay aro ny voninahitra Madagasikara amin'ny Afro Basket izay atao eto amintsika amin'ny 27 ny volana Jona ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay. Fanadidina miaraka amin'ny namana Marjona sy Miarantsoa. Lanonam-be ny tena mikianjany tafony Mahamasina satria nivoaka an'io ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy izay andray anjara amin'ny Afro Basket latsaky ny 12 taona zazalahy izay ho tanterahana eto Antananarivo ny 27 ny volana Jona hatramin'ny 7 ny volana Jolay izao. Nampiaonina tamin'ny Juin ihany koa moa ireto ekipa ireto ka hita fa sady efa vonona tanteraka hiatrika ity lalao ity na eo amin'ny teknika na eo amin'ny paikady vitsivitsy. Ireto avy ny anaran'ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa pirenenantsika malagasy amin'ity Afro Basket latsaky ny 12 taona ity. Rahariasina mihaja Entso avy amin'ny SOE, Randriana Rivelitojo avy amin'ny BBCM, Mo Julric avy amin'ny COSFA, Rabarjoel Lakiady avy amin'ny ASAF, Rabar Manantsoyony avy amin'ny FFI, Randriana Rivelokeny avy amin'ny COSFA, Tsafeiv Ismaël avy amin'ny SOE, Rabenandrazana Anantenaina avy amin'ny Dream Team, Andriabelo Arvony Ideal avy amin'ny IGM, Rasolohery Nomenjana Armahery avy amin'ny FFI, Raveljoana Yantsa avy amin'ny SMUC, Ramanampiso Edi avy amin'ny SBC, Randriamampiona Eli avy amin'ny Sporting, Rahajaniana Orlando avy amin'ny JSB. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaorana ianao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tanabôde 67 hektara atsimo nanao ny taresin'ny taovolo. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoana anao indray raha pitso tahaka izao. Veloma tompoko.